manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ary dia faly miona amintsika rehetra indray ao anatin'izao fandaharana manokana izao. Mivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra an-danitra manato-pisaorana aminao izahay noho ny fahasoavanao izay hitehirizanao anay ankehitriny. Andray ny teninao izahay ho famelombelomana ny fanahinay, ho fampaherezanao anay, koa dia aoka tompo malalo ny fanahinao masina no hanatanteraka izany ho anay. Tononona amin'ny ara-tsoan'i Jesosy Kristy ny vavaka. Amen. Ny fampaherezana atolotra antsika androany araka ny bokin'ny Salamo dia manao hoe sambatra izay olona anarinao. Salamo 3:7 no misy io teny fampaherezana io hoe sambatra ny olona izay anarinao. Magaga tokoa zany hoe ny mahazo fananarana ve dia sambatra. Andeha nevakitsika amin'ny fahafenony ny teny Salamo 3:7 azafady 4:7 Sambatra izay olona anarinao Jehova sady ampianarinao avy amin'ny lalanao, mba homenao fitsaharana amin'ny andro fahoriana izy. 4:7 Fa Jehova tsy mba hanary ny olony ary ny lovany tsy hafoiny. Sambatra izay olona anarinao Jehova Ny teny izany ny mpanao salamo eto. Nahoana ny sambatra ny olona izay anarin' Jehova. Rehefa mahazo fananarana mantsy dia mitombo ny fahalalana, ary tsy hoe mitombo fotsiny ny fahalalana ny zavatra tokony atao sy ny tsy tokony atao, fa manana fifandraisana mihitsy ianao. Tsy ny fahalalanao fotsiny no mitombo, fa ny fifandraisanao aminy de mihorom-paka, miatsapanao ny fitiavany, miatsapanao ny fikarakarany anao, fa tsy namelanao tao anatin'ny zavatra manahirana. Ary zany no ambara eto hoe fa Jehova 4:7 fa Jehova tsy hanary ny olony ary ny lovany tsy hafoiny. Ko andeha isika anaiky ireo fananarana izay omeny Jehova. I Jeremia rehefa tao anatin'ny fahababona niala tany amin'ny tanin'ny Joda, Jerosalema, nentina ny babona nakany Babilôna, de nahatsiaro izao izy araka ny bokin'ny Jeremia mpaminany Jeremia mpaminany 10:4. Zao no ambaran'ity mpaminany ity. Andovakitsika ny 2:2. Injany sisio teny hoe indro tamy izy amin'ny fiorakorahana be avy any amin'ny tany avaratra, mba hahatonga ny tanànan'ny Joda ho lao sy ho fonenan'ny ambodia. Jehova fantatra fa tsy han'ny olombelona ny lalan-kalehany, na ny mpandeha ny alavorary ny diany. Jehova anaro aho nefa araky ny antonony ihany, fa tsy amin'ny fahatezeranao, fandrao hataonao tonga tsinitsinina aho. Nahatsapa misy zany Jeremia. Fa reo faratsy mpitondran-tena nataon'ny mpitarika, voalaza eo amin'ny 9:20 zany, dia nahatonga ny fahavalo avy any avaratra hibosesika ao amin'ny faritsy Joda ary hatonga azy ho babo. De na ho an'ny tenany izay ho any amin'ny tanin'ny Kaldeana, ho an'ny Babilôna, na ho an'ny fahavalo izay mibosesika
hiditra ao Jerosalema de hoy izy hoe fantatro fa tsy an'ny olombelona ny lalan-kalehany, tsy atsika ny lalan-kalehantsika, fa alao lay tanan'Andriamanitra no hitondra atsika. Ady eto miangavy i Jeremia manao hoe Jehova anaro aho nefa araky ny antonony ihany. Zany hoe ny anta famindrapo, ny anta fahasoavana manokana ho an'ny tenany ny mpaminany, fa tsy amin'ny fahatezeranao, fandrao ataonao tonga tsinitsinina aho. Rariny loatra raha mangataka ny fananarana avy amin' Jehova isika, satria tsy mendrika anie itsika io tsy mendrika, ka ny fananarana zany de mahatonga atsika ho voavolavola, ho tsaratsara kokoa noho ny teo aloha. Ahazo ra-pianatra de ahazonao tsy tsaratsara kokoa. Dia ny fananarana dia mametraka ao an-tsaitsika ny zavatra tokony ataotsika, mametraka ho an'ny fiainantsika fitondran-tena mendrika kokoa ireny fananarana rehetra, na avy amin'Andriamanitra izany na avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Izao no lazainy mpaminany Mika toko 7 ary ny 9 ny 7 ka hatramin'ny 7 no vakitsika. Ny mpaminany Mika koa dia niresaka n'ity hoe fananarana ity. Mpaminany Mika toko 7 ny 9 ny 7 ka hatramin'ny 7. Fa izao kosa dia hanandrandran Jehova, eny iandry en'Andriamanitry ny famonjena aho, Andriamanitro no iaino ahy. Aza mifaly ary fahavaliko, fa na de lavo aza aho mbola iarina ihany. Raha mitoetra ao amin'ny maizina aho, de Jehova no fahazavana ho ahy. Ny fahatezeran' Jehova de eritako ihany, fa efa nanota taminy aho ambara-pahandahan'ny teniko sy hanomezany arariny, hanomezany rariny ho ahy. Hamoakay ho amin'ny mazava izy, ka ho faly aho hahita ny fahamarinana. Zany nataony mpaminany Isaia, milobava ny mpaminany eto manao hoe anandratra any Jehova. Izao kosa de anandratra, iandry ny Andriamanitry ny famonjena, fa ny fahatezeran' Jehova de eretako ihany. Zay le fananarana, fa efa nanota taminy aho ambara-pahandahan'ny teniko sy hanomezany rariny ho ahy. Ry havana, hanome rariny anao anie Jehova. Ao anatiny rehefa manaiky anarina manko tsika dia mesambatra, fa rehefa tsy manaiky anariny tsika, ozy izy nany amin'ny ohabolanary manao hoe zay olona anarina matetika nefa tsy mety dia hidiran-doza, ary mahatonga atsika ho afa-doza ny fanekena ny fananarana. Ny tenin'Andriamanitra manontolo manko dia fananarana. Miresaka amintsika ny oam-piainana tsy mety ny Baiboly, fananarana ho atsika izany. Miresaka ny oam-piainana nandresy nananan'ireo olony finoana ny Baiboly, fananarana ho atsika izany. Ka na ny tsara na ny ratsy voasoratra ato de samy mandrafitra fitondran-tena tsara ho atsika, koa aokotsika anaiky ho anarina. Ny fiangonan'ny Laodikia, fiangonana 7 amin'ny filaharany, fiangonana zay ametrahan'Andriamanitra andraikitra, hitoro ny filazantsarany, ny fiangonan'ny Laodikia. Apokalipsy 7. Dia izao no tenenin' Jesosy satria izy dia milaza ny tena no amen, araky ny 4:40. Lay vavolombelona mahatoky sady marina, izay niandohany zao zavatra noharian'Andriamanitra izao. Zao no ambarany araky ny 5:7. Izay rehetra tiako no anariko sy faiziko, koa de mahazo-toy ianao ka mibeba. Tiany Jesosy itsika ho tonga eo amin'ny fibebahana. Tiany Jesosy itsika
hiaraka isakafo aminy araky ny andininy 20. Indro efa mitsangana eo ambaravarana ao ka mandondona. Raha misy miaino ny feoko, miaino zany fibebahana izany, miaino zany anatra izany, ka mamono varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka hiara misakafo aminy ary izy amiko. Tiany Jesosy ianao hiara isakafo aminy eo am'le latabatra lehibe de lehibe any amin'ny lanitra. Zany fiaraha misakafo zany, efa niteny izany tamin'ny mpianatra ane izy tamin'ny fotoanany fandraisana ny alohan'ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana, te hihinana vaovao any aminareo any amin'ny fanjakan'ny raiko, fa tsy hihinana izao vokatry ny voaloboka izao intsony aho. Dia miteny izany Jesosy eto hoe zay rehetra tiako no anariko sy faiziko. Ny fitiavana no mandeha aloha, ny fitiavana no mibaika ao Jesosy hanao ny zavatra rehetra. Zay rehetra tiako no anariko sy faiziko. Rehefa dingany ataon Jesosy zany ny fitiavana, de avy eo fananarana, de raha mbola tsy laitra anarina, de mandeha am'izay ny rotsakazo famaizana, de mahazo toy ianao ka mibeba. Ary zay no mahatonga ny Salamo 4:120 hoe sambatra ny olona zay manaiky ny fananarana ataon Jehova, fa raha tonga ny andro fahoriana dia mahazo fitahiana izy. Ny anankiray izay fananarana manokana ho an'ny Jona dia nadido, nandositra ny antson'Andriamanitra, tsy nanaiky ny antson'Andriamanitra, de mbola nanao dido ihany koa ny amin'ny tsy fananana fitiavana, fa atao anatin'ny fony tao de hoe navita ny anjarako Andriamanitra, natoro ny filazantsara anao aho fa miandry an'le afo am'izay. Ary raha mbola nigaina ny andro, dia lay tanatana ny alofany de laniny fositra, ary dia nianjadininy hainandro teo izy, ary dia nahazo fananarana avy amin'ny Jehova izy hoe ianao azy olombelona mahalala ny hoe mafana ny andro, nahoany re olon'ireo no zay mibebaka no iandrasanao ny afo ry havana. Aoka eketsika ny fananarana, fa ny fananarana de mariky ny fitiavana, ny fananarana de mariky ny fandrosoana eo amin'ny fahalalana sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny tompony ampitombo fanandramana tsara ho antsika tsiraray avy. Hivavaka isika. Misaotra anao zay tompo malalo no ny hanomezanao anay fahalalana ny amin'ny fitiavanao, ary tsy fahalalana ihany no tianao hifandraisana aminay, fa ianao mihitsiny dia mandefa ny teninao mba hanananay toetra mendrika, anekena ihany koa ny famaizana, anekena ihany koa reo fantsiana izay ao amin'ny teninao. Isan'ny sambatra izahay rehefa mandray zany tenim-pananarana izany. Kaoka tompo malalo ho sitraky ny fonay ny fananaranao Jehova ô. Aza vela iodina am'ireny fananarany reny izahay mba hahatonga anay ho mendrika, ary aoka ny fanahinao hibitsika mandrakariva aminay izay mendrika tokony ho ataonay. Dia meteza ianao Jesosy, omba anay tsirairay avy. Tononona noho ny anaratsinao Jesosy ny vavaka. Amen. Amen.